manaitra amin'ny fomba entitra dia entitra ny lehibe natoko politika voakasiky izao olana politika izao izay fianakaviam-be ny mpitandro filaminana mba handray andraikitra feno sy maika ianareo amin'ny arorika andravonana izao toedraraha izao ao anatin'ny fotoana haingana indrindra mamerina ary manamafy fa ireo toerana saripady ahitana ireo fananam-pirenena fananany ombonana fotodrafitrasa ambenany mpitandro filaminana ary voafaritra manokana ho fiarovana amin'ny mety ho fanapotehana sy fandrombana dia tsy azo idirana na anaovana amboletra zay minia manao izany dia enjeny ny andininy fa 150 ka hatramin'ny 100 sy ny andininy fa 700 ka hatramin'ny 700 ao amin'ny fehezan-dalàna famaizana malagasy mampatsiahany rehetra fa ny fiantsina sy ny fanevaivana ny mpiray-tandrazana sy ny mpitandro filaminana dia tsy lalana mihitsy makany amin'ny fitoniana ary voararany lalàna voafaritry ny andininy fa 420 sy 720 ao amin'ny lalàna 470 sy 4 tsipika 720 tamin'ny 410 ny volana jolay 470 sy 4 mahakasika ny seraseram-baovao na ny code de la communication médiatisée ary faiziny lalàna manakery mampitandrina fa ny fanerena na ankolaka na mivantana ny olom-pirenena tsirairay amin'ny safidiny dia fandika-ndalàna voafaritry ny andininy 10 amin'ny lalam-panorenana toy izany koa ny fanelingelenana ny fahalalahana fototra ananany tsirairay miantso ny olom-pirenena malagasy tsy vakovolo tsy anaiky intsony atao fitaovana eo am-pelatana ny mpanao politika ampy izay ny raha latsaka ny ainana fohy ka aoka mba tsy ny fitiavan-tena ny fitiavam-bola sy ny fitiavan-tseza no anaovana sorona ny mpiray-tandrazana firaisana tsokombakomba ny faneketsika atao fitaovana araky ny voafaritry ny andininy fa 7 ka hatramin'ny 120 ao amin'ny fehezan-dalàna famaizana malagasy samy ho tsarainy tantara sy ny taranaky ty nosilazantsika ity ny tsirairay amin'ny vokatry ny asa nataony manantotra fa ny mpitandro ny filaminana dia mikatsaka hatrany ny filaminam-bahoaka sy ny fitoniana mba ho tombotsoa amboniny firenena raikitra indray ny raha matahora ataon'ny herim-pamoretana amin'ny vahoaka malagasy ankehitriny afaka naporofony zany fa fitondrana jadona mijoro eto hery romonja mantsisa no any miaro ny tsy fombiaza amin'ny fitondrana jadona amin'izao fotoana izao ka mampiororo ny vahoaka malagasy dia amin'ny fitsarana momba ny lalam-panorenana sy ny herim-pamoretana izay mbola ny vola ny vahoaka malagasy hatrany no andoavana ny karaman'izy ireo hatramin'izay tsy niteny tamin'ireo fiara-piafy nataon'ny mpitondra ireto be kitana sy be bokitra ireto nefa kehitriny dia mampiaka-peo fatratra izy ireo ary milaza fa hampiatrany lalàna naninona ny tsy nampiarina ny lalàna hatramin'izay nidiky zany fa ireo olombitsy mambotra ny firenena no ambony kokoa no fahasairana ny vahoaka malagasy izay efa fadiranovana noho ny lefitsiko ny mpitondra vitsanisa raha mivoatoatiny ty fanambarany ity ny zoiny anaiky andray baikon'ireo be kintana sy be bokitra ve ireo miaramila efa eny akianja izay mahita ny tolona ataon'ny vahoaka ao anatin'ny filaminana tanteraka fa tsy nisy ny voara-pefatra hatramin'izay fiandohan'izay ka hatramin'izao olana ara-toekarena sy ara-tsosialy no mahatonga vahoaka hitroatra amin'izao fotoana izao ka tsy hovaovan'ny resaka politika intsony ny olona misy ankehitriny ka tokony fantatry reto herim-pamoretana reto zany fandrahonana mivantana nataon'ny herim-pamoretana tamin'ny fanambarana androany iny efa niarahana hita nefa fa efa latsaka lalina ao anatin'ny miantsa amin'ny fanitrano ty firenena ity no ny kolikoly ny tsy fandripahalemana ny fizarazarana ny tany sy ny harem-pirenena ho an'ny vahiny fitondrana efa niosondra ary namadika amin'ny vahoaka hatrany am-boalohany no arovan'ny herim-pamoretana fatratra ankehitriny natao tandroka ho ary nyvozona ny folo an'ny malagasy ay nanjary nanao mpamosavy malemy ka ny ao an-trany any ny aripaka na eo azy amin'izay fanambarany nataony reto be kitana sy be bokitra androany reto nanamafo ny vahoaka manerina ny nosy fa tsy emitry intsony ny tolona raha tsy mametra-pialany hery rajonary mampianina sy ny mpiray-petsapetsa aminy